Maro no antsoina nefa vitsy no fitiana. Miala nenin'Andriamanitra nefa nisafidinao no andrasana. Izany no anasako anao indray amin'ity andro vaovao ity. Ry mpiara-midinika namana, zany hafaliana miona aminao amin'ity taona vaovao ity. Miarahaba anao natratra izany taona vaovao izany. Ingany ity taona 2024 ity mba ho taona izay anaovantsika fanandramana amin'ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Omen'Andriamanitra anao aneny fitahina manana ambiamby. Ho tahiny ianao raha miditra ary ho tahiny ianao raha mivoaka. Ary Andriamanitra ne hitahiry fahasalamanao anao mandritra ity taona vaovao ity. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao tinitinika izao isika. Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay fanomenao ity taona vaovao ity indray. Engene ho taona izay ahatsapahanay mandrakariva fa eo anilanao hatrany izahay. Ankehitriny ary raha noho indray ny fiarahanay mandinika ny tenao izahay dia aoka ho aminay mandrakariva ny fanena masina noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hitantsika omaly fa antsitrapo no hitiavan'Andriamanitra antsika. Ataon'Andriamanitra avokoa ny fomba rehetra mba atsapantsika fa tia azy, tia hamonjy azy antsika Andriamanitra. Androandray dia hijery fanoharana anankiray nataon'i Jesosy isika izay anehoana fa tena tia hamonjy anao Andriamanitra. Dia tsy inona zany fa momba ilay fanasana fampakaram-bady nataon'ny mpanjaka anankiray. Hojerentsika io fanoharana io ary anatin'izany fanoharana izany no ahitantsika kosa nefa fa tsy manery Andriamanitra na dia manao fanasana aza fa miandry manaja ny safiditsika tsirairay avy ka na isika anda na isika anaiky izany fitiavan'Andriamanitra izany. Ao amin'ny filazantsara Matio 2:20 no ahitantsika ny tantara amin'ny 1:9. Ary Jesosy namaly dia nilaza fanoharana taminy indray ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka izay nanao fanasana fampakaram-bady ho an'ny zanalahy. Fampakaram-bady anasana ny tsirairay avy. Mpanjaka anankiray manan-janakalahy izay anao fampakaram-bady. 4 dia zao ny voalaza hoe ary izy naniraka ny mpanompony hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakaram-bady. Nanasa olona ny mpanjaka hiatrika izany fifaliana izany. Izany tsy maniry an'izany mahafinaritra miatrika fampakaram-bady. Fa ny nampalahelo dia zao nefa tsy neto avy ireo. Mahagaga. Ary voalaza amin'ny tantara io fa tsy indray mandeha ny mpanjaka no naniraka ny mpanompony fa naniraka indray izy rehefa tsy neto ireo. Saingy tsy nahoana izy ireo. Ary zatra nampalahelo aza dia novonon'izy ireo ilay mpanompo izay niraina. Dia zao voalaza amin'ny 9:1 na resisa ny sambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Mampalahelo zany toe-javatra zany zavatra misy eo amin'ny tantarantsika olombelona. Asaina misy fanasana omenanao, fanasana lanitra, fanasana Andriamanitra. Fa saingy amin'ny alalan'ny setrasetra no amalin'ny olona azy. 7 ary dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany dia nandringana izany mpamono olona izany sady nandoro ny tanànany. Taty aoriana rehefa milamina izay toe-javatra izay dia atao indray ny fanasana. Atao ny fanasana. Makanesa ianareo amin'ny 7 ho any amin'ny sampanan-dalana ary izay hitanareo dia asao amin'ny fampakaram-bady. Dia lasa indray. Atao ny fanasana rehetra. Dia tonga ny rehetrarehetra. Tonga ny fotoana isakafianana. Indro nefa nisy lehilahy anankiray tsy ny akanjo fitondra fampakaram-bady. Ry namana isany. Misy mba mamaly ny antso ihany. Fa mamaly amin'ny fomba tsy mendrika.
misy mba mamaly le antso ihany fa mamaly tsy araka ny tokony ho izy tahaka an'ity lehilahy ity nisy fandaminana mba hahafahanrehetra manrenjara fanasana papakaram-bady dia tsy maintsy ekena ho tafila akanjo avy amin'ny mpanjaka izy ireo akanjo avy amin'ny mpanjaka no mena azy tsy ianao no manomana ny akanjo fa efa misy akanjo kanefa tsy nety izy ireo dia zao ny voalaza n'ilay teny eo amin'ny andininy 7:10 fa maro no nantsoina nefa vitsy no fitena mampalahelo ny fanasana ny fitiavan'Andriamanitra dia ho an'izao tontolo zao ho an'ny rehetra tsy akanavaka miantso ny rehetra Andriamanitra ho amin'ny fanasana fampakaram-bady zao nefa azo ny olona rehetra tao na iza ny mandà men'Andriamanitra azy ny safidy miala nenin'Andriamanitra nefa ny safidinao no andrasana tinambara dia zao hoe izay manaiky ny fanasana no olom-boafidy iriko mba ianao no olom-boafidy n'Andriamanitra no manaiky ny fanasana tiana azy adiny tsy ny safidin'Andriamanitra akory fa ny famalitsika ny fanasany no mamaritra ny hoaviny tsirairay avy ary mpiara-mianatra namana isany miala nenina amiko sy aminao Andriamanitra anaiky ny fanasany viao anaiky fiasanda amin'izao taona vaovao izao iriko mba hanaiky ny fanasana atolotr'Andriamanitra ho amin'ny famonjenanao ianao andeha ho etsika ambavaka ny safidy izay ho raisinao amin'ity androany ity Andriamanitra rainay any an-danitro misotranao izahay fa omenao avokoa ny fomba rehetra ataonao avokoa ny alanenina rehetra mba hamonjenanay mangataka izay Andriamanitra mba tsy anisan'ireo izay mandahanao mba tsy ho anisan'ireo izay mamono izay irainao ary mba tsy ho anisa izay tsy manaiky ny fandaminanao ka tsy anaiky akanjo ilay akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady ampio zahay mba hanaiky ny fanasana izay atolotrao satria mitondra ny amin'ny famonjena izany dia mitahizo ampiara-mianatra amiko izao mitahiny ankohonany mitahizy mahakasika azy rehetra petraka ampilatananao ny tontolo andro ny androany minaran' Jesosy amen